Miarabantsika tsy ariavindray tsy tia alarobia fa 30 volana jolay ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mena izao fotoana manokan'izao indray fa tsika mandray ny teniny aloha anderantsika namofinaina an'io dia hivavaka dia Tompon'Andriamanitra io mbola ve-pisaoranao zahay ny amin'izao maraim-baovao menao anay izao misaotra anao ihany koa Tompo miainy ankonana tsirairay avy eto ary manambara ny fitiavanao isanandro aminay. Ampianaro izay atoky, ampianaro izay ino ny fitatananao ka tsy hatahotra satria efa ombany fiarovanao hatrany. Tonona sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao dinio ny tenin'i Kristy fa tsy ny hevitr'olombelona. Alaina amin'ny Jaona toko 1:7 manao hoe fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Jesosy ny fahazavan'izao tontolo izao, niala avy teo amin'Andriamanitra izy mba hitondra afa-panantenana sy famonjena ho an'ny taranaka tamalavo. Raha mandray azy ho mpamonjy ny tenany manokana ny lehilahy sy ny vehivavy dia manome toky izy fa hiverina azy ho araky ny endrik'Andriamanitra ary hanavitra an'izay rehetra very tamin'ny alalan'ny fahotana. Nasehony tamin'ny taranak'olombelona ny fahamarinana tsy hisy pentina. Rehefa nampianatra izy dia fahefana no nanaraka ny teniny satria fahalalana tsara ny fahamarinana no nolazainy. Samy hafa tanteraka amin'ny fampianaran'i Kristy ny fampianaran'ny olombelona mety maty. Mikiry biby amin'ny foto-kevin-diso sy ny hevim-poana izay tazomin'ny olombelona. Hifikitra mafy amin'ny fomba amam-panao olombelona izy ka hiaro an'izany amin'kery toy ny hoe izany mihitsy ny fahamarinana. Nambaran'i Jesosy fa izay rehetra avy amin'ny fahamarinana no andreny feony. Ery lehibe toy inona no miandry ny fitorianany teny amin'izao andro izao raha mbola tsy mihazona ny petrak'ivon'olombelona ny mpiasa fa mitoko kosa amin'ny lesona nomen'i Kristy sy ny fampiarana ny fivavahana. Izy izao tao amin'ny filan-kevitr'Andriamanitra sady efa nitoetra tao amin'ny fanatrehany dia tena mahafantatra tsara ny fiandohan'ny singa rehetra mandrafitra ny fahamarinana ary mahatakatra ihany koa ny fifandraisany sy ny lanjany amin'ny taranak'olombelona. Nasehony amin'ny taranak'olombelona ny drafim-panavotana ary nivelariny teo anatrehany ny fahamarinana amin'ny laharany ambony indrindra. Ny patriarika sy ny mpaminany ary ny apôstôly dia niteny toy ny nampirisiany fanahy masina avokoa, tsy tamin'ny herin'ny tenany na tamin'ny anarany ny fanambarana mazava nataony, fa nirina ireo raha tsy tolorana fankasitrahana noho izany izy ka heverina toy ny hoe izy ireo ny andohan'izay rehetra mety azahoany voninahitra. Saro-piara tamin'ny voninahitr'Andriamanitra izay tompon'ny fiderana rehetra izy nambarany fa ny fahaizany sy ny afatra netiny dia nomena azy ho mpampita ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra ny fahefany, Andriamanitra no fahampianao azy. I Kristy noho izany ny tompon'ny fahamarinana rehetra, ny foto-kevitra feno fahaizana, ny eritreritra feno fahendrena, ny fahaizana manao sy ny talenta rehetra nan'olombelona, izany rehetrarehetra izany dia fanomezana avy amin'ny Kristy avokoa. Ireo anananao rehetra ireo izany le fahaiza manao ananantsika dia any Kristy avokoa. Tsy nindrana foto-kevin-dehibe tamin'ny taranak'olombelona akory izy fa izy mihitsy no niandohan'ny zavatra rehetra. Aoka noho izany isika azoty andinika ny teniny fa tsy ny hevitr'olombelona. Aoka ihany koa haka fampianarana avy ao aminy fa tsy amin'ny fampianaran'olombelona. Fa afaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io misaotra anao izay eny amin'izany toromarika avy aminao izany. Ampio izahay hankasitraka ny momba anay rehetra izay avy aminao ary tsy haka toromarika hafa izay akoatra ny avy aminao ary ihany koa tsy handray toromarika fotsiny fa ny ampiatra izany amin'ny fiainana andavanandro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.